eo amin'ny lafiny zavakanto kosa araka ny nambarako teo dia isy netsika izay atserovana ny omigi atsoatsy omigimo izay fantatsika tsara fa ilay namorona ny tarika ny aingy io tarika io izay nampirogobo tokoa ny atao hoe firaisakina sy ny fiarahamonina tamin'ny alalan'ny zavakanto teto Madagasikara ny fikambanana veto na ny velona velorano ny olom-pirenena no anatanteraka izany. Tsy misy toanao mieritreritra ny karakara hetsika fahatserovana ny tompokolao omigi tokoa ny fikambanana velorano tanora olom-pirenena na ny veto. Tanjona ny anohizanareo asa natomboky tompokolà izay nanomevahana ny firaisakina sy ny fiarahamonina fony ny fahavelony. Tsapa tany anatin'ireo sanganasany zany tamin'ny alalan'ny tarika ny ainga. Io omgia dia atao hoe izahay ao amin'ny tarika ny ainga anisany mahalala azy bebe kokoa. Ary marina tokoa ny voatanisa teo aloha fa eo amin'io zany dia tsy olon'ny fiarahamonina fotsiny fa eo amin'ny ihany koa dia olon'ny fiangonana indrindra. Eo amin'ny dia olon'ny fanabeazana araka ny tenin'ny ranoe teo. Eo amin'ny dia olon'ny fitiavan-tanindrazana ary ny tononkira moa ny teneniko satria araka ny volaza teo dia tena avanana koa izy amin'ny fanaovana tononkalo fa tsy nataony hira ireo tononkalo ireo. Maro ireo hetsika namarika izany fahatserovana ny omigi izany toy ny fanomezan-danja ny teny malagasy amin'ny alalan'ny faninanana aisoratra izay farana amin'ny 3 septambra ho avy izao. Ny fampiratiana sary sy ireo sanganasan'ny tompokolà omigi etsy amin'ny Talarary Asina ny voalohany hatramin'ny 15 oktobra. Ary ny tena isongadina dia ny fampisehoana iarahana amin'ireo mpanakanto manana maizy azy izay toto-tsaina etsy amin'ny Coliseum etsy Tsonjomeny 15 oktobra ho avy izao. Ary andraisany Ntsakatiana, Rebika, Bodo, Jerry Marcos, Malkatra, Got ary mazava ho azy ny tarika anisan'ny omigi dia ny ainga.